satria raha tsy nisy anareo Star Times tsy fantatry ny olona marina zay fa manao resaka télé kanefa betsaka ihany koa mijery ny chaîne locale eto amintsika na ny télé na radio na ny gazety dia misaotra betsaka anareo zay na tonga anay androany hanome antsika nyreto décodeur reto décodeur izy io miaraka amin'ny kit complet satellite dia heritaona tsy tapaka rehefa tonga reny heritaona miara-miasa tsika dia hitany reny heritaona manaraka rehefa avy eo ny tena zay mbola mahazo miaraka amin'ny Star Times faharoa manaraka amin'izay atsidiky ihany fa marina tsy ho an'ny journaliste rery ihany koa Star Times no manome zavatra fa manana tetikasa zay atao hoe kitapo-batsy zay efa nataony tamin'ny heritaona sy tapany mahery angamba zay teo eo io tetikasa io fantatra tokoa fa amin'ny valinandro ohatran'izao volana janoary febroary martsa dia sahirana ny olona dia betsaka ny olona tsy afaka seure abonné tsony noho izay fahasahiranana zay dia nanapa-kevitra zay mba hahafahan'zareo misitraka hatrany an'le télévision nomerika hanome anazy fanomezana tahaka ny vary tahaka ny menaka dia misy ihany koa télévision écran plat Star Times ihany koa ho zaraina amin'io ka zay zany manasa ny olona rehetra zay manana décodeur ka tsy afaka ny seure abonné tsony izy nandritra teo amin'ny telo volana mahery teo mba hiverina fa zay miverinao misy 50 voalohany zay miverinao omena an'izay fanampiana zay dia manasa zay miverena manao réabonnement eny amin'ny boutique zay kaiky anareo na manao réabonnement koa amin'ny alalan'ny resaka mobile monnaie dia afaka misitraka amin'izay izy io zany amin'ity volana marsa ty zay ezaka indroa izara manomboka androany zany zay miverina manomboka androany manera Madagasikara io tsy mifidy hoe eto ianao na ny amin'ny province na tanà fa ho antsika rehetrarehetra dia zay miverina manomboka androany ka hatramin'ny faran'ny volana zany izy io ka indroa zay no mizary zay amin'ny le 15 anoany tapatapaky ny volana zany dia mizara ndray zay amin'ny faran'ny volana zay tena hoe miverena malaky fa zay tonga malaky no mahazo le kitapom-batsy